Antsikatrany amin'ny vaovao iny fa hiditra amin'ny tontolon'ny politika kosa isika manohany tokony antsina ny lalam-panorenana ny antoko politika MFM tsy azoterana ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao ary sady sy mitondra filaminana velively zany hoy ny fanazavana izay hoentin-Ramatoa Malalatina Rasoany aina. Afahana mahita filaminana ilaina ny fanavoazana ny lalam-panorenana hoy ny antoko MFM ny lalam-panorenana ampiasaina amin'izao dia tsy nahazo fankatoavany rehetra ny lanina tamin'ny 10 fotoana ny tetezamita hoy Malalatina Rasoany aina mpiamana ao anatin'ny komite nasionaly ny antoko MFM. Fantatra fa pozina ho an'ny vahoaka satria lalam-panorenana vidina tamin'ny carnet pokotany inge io lalam-panorenana vidina tamin'ny carnet pokotany fa tsy zavatra nandeha tamin'ny loany teo. Raha iresaka an'izay ihany koa tsika dia rariny izany resaka hoe fokotany divan'ny antoko MFM moa zany ny soloko teny eto. Eto zay namolavola texte ary anisany efa nisy nomenay na avam-bahoaka nisy nomena na sénateur eny fatrany amin'ny filoham-pirenena. Volana May ngambany nanaovanay conférence de presse nankalazainay an'io fa raha hitady ny filaminana sy fitonintsika dia tokony any amin'ny lalam-panorenana no tsy avozina fa aintsy misy fanitsiana tokony atao zany dia ny fametrahana fokotany fanomezana asina ny fokotany ka tsy hitako hoe ny mahasoa vahoaka marina ve ny jerevany sa ny mahasoa olo tokana na olona vitsy satria ny olona mitabataba manohitra an'io amin'izao fotoana nge dia ny mpanonga-panjakana le fokotany zany any tena omena asiny anisan'ny kiambana ao amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana aloha voalohany indrindra omena asiny ary omena fahefana feno mitovy amin'ny asin'ny ben'ny tanàna mitovy amin'ny asin'ny solombavam-bahoaka ny sénateur anisan'ny adivanay ao anatin'io koa ny région na ny faritra. Azony filoham-pirenena feno no mitondra fanitsinana lalam-panorenana ho tombotsoa pirenena araka ny fanazavana.